Nitanterahana ny marina teo kosa ny fanovatosan'ny mpiara-miasa teo amin'ny tahirim-pirenena misahana ny ara-tsosialy na ny KNAPS sy ny tahirim-bola-panjakana. Ireo mpisotro ronono no notsombinina manokana ao anatin'izao fiara-miasa androtonta izao. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny tahirim-pirenena misahana ny fehina ara-tsosialy na ny KNAPS sy ny tahirim-bola-panjakana izay sampandraraha eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tedi-bola dia toerana iray no andraisan'ny mpisotro ronono avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiasa-panjakana misotro ronono ny pension an'izy ireo. Vita sininy maraina teo amin'ny efitrano malalaky ny centre médico-social ny KNAPS ny fanaovan-tsony ny fifanaraha-mpiara-miasa. Taloha moa zany raha isitsika dia ny hoe toerana mifindrafindra arakarak'izay olona ny fanarahan'ny tataon'ny KNAPS ny andraisan'ny mpandray fisolonono any amin'ny sehatra tsy miankina ny fisolonono zareo. Nefa amin'izao fotoana izao zany dia mba ampilamina tsara izay fandraisana fisotro-dronono izay. Eo zany ny sécurité ary indrindra ahafahana manantona kokoa an'ireny vahoaka ireny satria ny tahirim-bolam-pirenena ny sampandraraha ratsy mandraika rehetrarehetra dia efa melipatrana hatrany amin'ny commune rehetrarehetra ny trésor public zany na perception na ny trésorerie générale na principal dia melipatrana dia izay rafitra izay no ampiasaina ahafahana mandoa ihany koa ny fisotron-dronono ny tsy miankina amin'ny fanjakana izany. Efa nisy ny andrana izay notanterahana tany amin'ny faritra Ambosary raha ny fanazavana izay noentin'ny tale général ny KNAPS izay nanamafy fa misy ny prestation hafa ny KNAPS ankoatra ny fisotron-dronono. Ny KNAPS moa dia tsy pension ihany fa misy ireo prestation maro isan-karazany amin'ireo régime telo izay jerena atao amin'ny KNAPS ka isy ihany koa zany fandoavana volan-jasa mety isy ihany koa ny fandoavana volan'ny bevoka volan'ny taizakely arakarak'izay zoan'ilay olona izay ny KNAPS fa ny mahasamihafa azy kely amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ity zany mba ahafahantsika mijery akaiky amin'ireo olona izay any amin'ny toerana tena lavitra sy tsisy lalana zany hoe le zone ataontsika enclavé io no isaorana ny ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana sy ny ministèran'ny finance zany nanaiky amin'izany fiaraha-miasa izany. Misy moa ny fandaminana manokana izay hoentsiny avy eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana manoloana izany fiara-miasa izany. Fandaminana manokana teny anivon'ny ratsy mandraika ny tahirim-bolam-panjakana tokoa moa zany satria tsy azo atao tokoa ny mampifanotina ny fandoavana ny fisotron-dronono ny ireo fisotro-ronono aty amin'ny sehatra ny fanjakana sy ireo zany izay mpanjifa vaovao avao amin'ny KNAPS efa mipetrapetraka avokoa izany paikady sy fandaminana rehetra zany ary izay indrindra no nahatonga azy hoe nanaovana andrana dia hita fa mahomby zany amin'io ary efa voahofana any amin'izany koa ireo mpiara-miasa rehetra ny tahirim-bolam-panjakana ka ataoko fa tsy dia misy olana izay. Ity farany dia nanamafy fa vonona ny anatsara sy ny anitatra ny fiaraha-miasa amin'ny KNAPS. Ny ministry ny fitantanam-bola sy ny tedi-bola moa dia nanentana hatrany ireo mpampiasa mba hanefa araky ny tokony ho izy ny latsakemboka eny anivon'ny KNAPS.